mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai ainucharanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainucharanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Rakizy, fotoana ninona ary zao? Fotoana ny zaza minono. Miaona amindray amin'ny zaza minono indray zao faly be mihitsiny mahita ny zaza minono rehetra iaino lesona indray. Andao ary ifampiarahaba dia hivavaka dia hanohy ny tantara indray isika. Ao ary ifampiarahaba isika. Isa, roa, telo. Manahona falitafaona raha vo mahitanao manahona ianao. Manahona ny zaza minono, manahona ny olon-dehibe, manahona ny ankizy rehetra. Faly miaona indray tsika. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Jesosy io, misaotra anao zahay fa mbola manana tombon'andro indray afaka hanao lesona. Taio zahay mba ho mahay miaino tsara sy ho zaza endry ho mpankatoa. Misaotra Jesosy io. Amen. Eny ary, lesona fahatelo. Lohateny, mofo sy hazan-drano. Tsy anjery, aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra. Bravo! Efa tena mahay be ny zaza minono. Hitantsika tamin'ny heriny rakizy ilay tovolahy kely tsara fanahy kely nanana mofo 5 sy hazan-drano na trondro anankiroa. Nentina teo amin'i Jesosy angely mofo 5 sy le trondro anankiroa natao inona ary? Nataon'i Jesosy inona ary? Dia ange raha tsika ny tantara. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy ilay mofo be dia be sy ilay trondro dia gaga be ny olona. Atao inona koa reto mofo kely 5 kely sy trondro anankiroa reto nefa ny olona be da be. Dia gaga be mpianatra. Dia hozy Jesosy hoe haitsika ny manao an'izany. Inona nataon'i Jesosy? Nivavaka zareo, nangataka ny fanahy masina dia nalaina le mofo dia nitapatapahany Jesosy dia lasa be da be. Dia ohatran'izany ihany koa nalaina koa le trondro dia nozarainy Jesosy natao tanaty harona dia lasa be da be. Hoay, zay le fahagagana. Dia hozy Jesosy hoe andana omeo ny olona ireo samy maka zay tiany alaina. Mahazo maka be dia be raha maka anaky 5 na maka anaky 9, mahazo maka be dia be zay mahavoky anazy dia
mahazo maka de samy nakaraka izy ny olona nety ny mpianatra nakeny amin'ny olona ny mofo de ny zarazaraina samy nihinana voky be daholy ny olona rakizy na efa kakanana e Jesosy ilay mofo 5 sy trondro anankiroa na voky olona be mihitsy satria Jesosy rakizy mahay manao soa, mahay manao fahagagana, mahay manao zavatra tsara. Tena mahay zavatra Jesosy mofo 5 sy trondro anankiroa na voky olona be 5,000 ange be nge zany 5,000 zany no vokisan'i Jesosy. Mahay zavatra rakizy Jesosy. Andeha ary ho faranantsika indray aloha satria nanao soa Jesosy. Lesona 7 miaraka ary 1, 2, 3. Lesona 7 mofo sy hazan-drano. Tsy anjery aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra. Averina tsy anjery aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra. Mafinaritra efa mahay be ny ankizy. Andeha ary ho faranantsika indray amin'ny vavaka sy ny hira fanaovam-beloma. Hivavaka tsika kamba nantanana ondrika ny loha kipiny maso Jesosy misaotra anao zahay fa tia manao soa aminay ianao. Ampio zahay mba hanao soa ihany koa tahaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha fanao veloma ary sika. Veloma aminy herindray. Veloma aminy herindray. Veloma tompoko amin'ny herindray zany. Manahoana daholo indray zazaboto tratry ny sabato faly miarabantsika rehetra indray tafaraka ao anatin'ny fandarana izay natokana ho antsika. Ny lohateny tantara iarahantsika dia hoe namana manokana. Alohan'izany arahana ny tantara dia andao indray araka hivavaka akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy maso. Andriamanitra misaotra anao indray izay fa tonga eto amin'ny fandaharana izay natokana ho anay zazaboto. Dia maniry izay mba ho zaza endry miaino tsara makatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Namana manokana. Ny tsy anjerentsika dia voasoratra ao amin'ny ohabolana 7:12 andininy 7:12 dia mivaky toy izao aloha izy favakiako izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra. Fataontsika tsy anjery izay andao ary 1, 2, 3 izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra. Andao indray anaraka tantara mafinaritra be hijery an'ilay izy tsika izao Nosokafany Nikodemosy kely fotsiny varavarana. Maizina ny andro. Tsy nisy olona teny an-dalana. Nakatony moramora ilay varavarana ary nandrosona keny amin'ny vavahadin'ny tanàna izy. Teny am-pandehanana dia nieritreritra momba n'ilay mpampianatra vaovao izy. Niaino azy na mpianatra mantsy izy. Nianatra horoana taratasy mirakitra amin'ny Baiboly Nikodemosy. Ary azo ny antoka fa olona nalefa n'Andriamanitra ity mpampianatra vaovao ity. Nieritreritra izy fa io mpampianatra vaovao io ilay mpamonjy na mpanantenaina, ilay Mesia nandrasan'izy ireo. Kanefa tia azo antoka tsara an'izany izy. Nananamana manana ny maizy azy Nikodemosy. Ary tsy dia tiany vahoaka loatra ity mpampianatra ity.
tsy tiany namany Nikodemosy io mpampianatra vaovao io. Noho izany dia nanapa-kevitra Nikodemosy andeha hijery azy amin'ny andro alina, ary izany tokoa no nataony. Nandeha tao anatin'ny aizina izy ka nahitan'i Jesosy. Fantatro fa mpampianatra avy any amin'Andriamanitra ianao hoy Nikodemosy tamin'i Jesosy. Tsy misy olona afaka manao fahagagana toy ny nataonao raha tsy avy amin'Andriamanitra izy. Niteny tamin'ny mpalemem-panahy tamin'ny Nikodemosy Jesosy. Tiany ny olona rehetra Andriamanitra hoy izy tamin'ny Nikodemosy. Tiany ny olona loatra Andriamanitra ka nandefa olona tena manokana tokoa izy hanampy ny olona eto amin'ity tany ity. Dia izao dia tena azo Nikodemosy antoka fa tena manokana Jesosy, ary mieritreritra ka nieritreritra mafy izy, ary namaky ny orona taratasy mirakitra amin'ny Baiboly dia nino izy fa Jesosy no Mesia, ilay mpamonjy mpanantenain'Andriamanitra. Kanefa nanana olana iray Nikodemosy, tsy tian'i Jesosy ny namany, tsy tian'izy ireo mpianatra sy hanasitrana olona Jesosy. Noho izany dia niezaka ny ampijanona azy izy ireo. Saingy rehefa niezaka ny anisy ratsy na hoe hanaisitra ny zavatra nataon'i Jesosy ireo namany Nikodemosy manana ny maha izy azy ireo, dia navily Nikodemosy ny resaka mba tsy hahatanteraka izany izy ireo. Tsy afaka manao izany ianareo hoy Nikodemosy, tsy marina izany, tsy izany lazainy lalànantsika. Rehefa maty Jesosy dia teo Nikodemosy hanampy. Tsy norarahinina dia nahita azy ny olona hafa, namana miafina tsy misehoseho nandritra amin'ny fotoana vitsivitsy Nikodemosy. Saingy teto dia nahita azy avokoa ny olona rehetra fa naman'i Jesosy izy. Nanapa-kevitra Nikodemosy, nandany volany rehetra hanampiana ny olona mahafantatra momba an'i Jesosy. Tiany ho lasa naman'i Jesosy manokana ihany koa ny hafa. Teo naman'i Jesosy manokana toa Nikodemosy ve ianareo androany? Dia zara momba an'i Jesosy amin'ny namanareo koa ve ianareo? Irariako izany mba ho tanteraka amintsika rehetra. Anfofeny fifaliana ndreraka izy namako ny arabako antsika tsirairay avy tratry ity sabata mahafinaritra ity. Saorana Jesosy fa afaka miaraka eto indray tsika hamerina ny loha hevitra 12 izay manao hoe teny natao ho tadidiana. Teny natao ho tadidiana. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjery nandritra ny anemana dia hitantsika tao amin'ny Deutéronomie 2:17 manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitrareo sy manompo azy amin'ny fonareo rehetra. Tiavan'i Jehovah Andriamanitrareo ary manompo azy amin'ny fonareo rehetra. Deutéronomie 2:17. Ny afatra tian'i Jesosy ampitaina amintsika indray androany dia izao hoe manompo an'Andriamanitra tokoa ingatsika rakizy raha toytsika ka manolo tena mandrakariva hanompo azy sy hakatoa azy eo amin'ny fiainantsika. Akizany ny figasan'i Jesosy ho azy ianao dia andao indray ary ho arahantsika ny tantara mahafinaritra dia mirary sabata mahafinaritra. Ny ray aman-dreninao ve matetika miteny zavatra toy ny hoe asa adino ny manary fako na asa adino manome sakafo ny alika? Mampatsiahy anareo mba hahay hakatoa izy ireo rankizy. Teny andalana hiditra any amin'ny tany nampanantenana ho azy ireo ny zanak'Israely, saingy tsy natao hiaraka aminy ho an'ny Mosesy. Inona no holazainy amin'izy ireo? Ny tsiriritringy Mosesy nitazana ilay tanàna nampanantenana avy any amin'ny on'ny Jordany. Malahelo izy satria tsy afaka hiditra ao. Nitalao amin'Andriamanitra izy mba hamela azy hiaraka amin'ny olona ho any, saingy hoy Andriamanitra taminy, aza miresaka momba izany intsony,
azonao atao no mitazana ny tany Kanana fa tsy afaka mitrany ianao. Noho izany dia tsy nanontany momba izany intsony rankizy Mosesy, nanaiky ny fahendren'Andriamanitra sy ny sitrapony izy. Ankehitriny kosa nefa dia mieritreritra ny zanak'Israely izy. Iza indray izao no hitarika azy ireo rehefa tsy afaka hanao izany izy? Iza no hikarakara azy ireo? Nivavaka izy ary nangataka tamin'Andriamanitra mba hanome mpitarika tsara. Nambaran'Andriamanitra tamin'i Mosesy fa i Josoa no hitarika ny olona. Efa niara-niasa tamin'i Mosesy i Josoa nandritra ny nahafatesany Aroana. Fantatry Mosesy fa lehilahy manam-pahendrena sy finoany Josoa. Noho izany dia mahafaly amin'ny Mosesy nisafidin'Andriamanitra. Saingy nisy zavatra iray farany tian'Andriamanitra ao ataon'i Mosesy. Efa taona maro lasa izay no nandrenesan'ny olona voalohany tety folo tany Sinay. Ny ankabeazan'ireo olon-dehibe izao dia mbola ankizy kely na mbola tsy teraka akory aza tamin'izany fotoana izany. Mbola tanora loatra izy ireo tamin'izany ka tsy azon'izy ireo an-tsaina mihitsy ny zavatra nitranga tany Sinay. Vitsy tamin'izy ireo mba arisaina tsara ka nahazo ny hevitra izany. Noho izany dia nasain'Andriamanitra nambaran'i Mosesy indray mandeha indray ange ireo lalàna ireo e. Tian'Andriamanitra ny hanarahan'ny olona ny lalàny rehefa manoro-ponenana any amin'ilay tany vaovao izy ireo. Noho izany dia novoren'i Mosesy ny vahoaka. Fahazavana avy amin'ny fanahy masina no nanazava ny tavan'i Mosesy, nirotsaka nanaraka ny sorony izay mbola matanjaka ny volony fotsy lava. Mijery ireo vahoaka an'arivo nanatrika azy, ireo maso ny malefaka feno fahendrena. Izao no teny farany tamin'izy ireo. Feno dia feno tokoa ny foky raha nanomboka namerina ny tantaran'izy ireo izy. Nandevozina tany Egipta izy ireo ary navotan'Andriamanitra tamin'izany. Nampatsahiviny azy ireo fahagagana lehibe nataon'Andriamanitra ho azy. No tantarainy ny fomba nitsoahany ireo ny ampita ny ranomasina mena. Nandritra ny dian'izy ireo rehetra dia nanome sakafo sy rano Andriamanitra. Nitarika azy ireo tamin'ny andro avy sy ny andro rahona izy. Nambarany tamin'izy ireo ny fahotandro iray aman-dreniny izay nimonomonina tsy nisy farany sy nitaraina ary nanompo sampy. Nampatsiriviny azy ireo ny antony dia lavitra nataony tany anefitra nandritra ny 7 taona mialohan'ny nahafany niditra tany Kanana. Miresaka momba ny faharetana lehibe sy ny fitiavana nasehoan'Andriamanitra azy ireo koa Mosesy, ny famelan'ny eloka sy ny fahasoavany. Nolazain'i Mosesy tamin'izy ireo fa ny fitsipika nomen'Andriamanitra dia feno fahendrena noho ireo fitsipika amin'ny firenena hafa. Natao haneho anohitra ny fahendren'Andriamanitra izy ireo. Natao hikarakara ireo firenena hafa izy ireo. Nambarany azy ireo ihany koa ny zavatra mahafinaritra izay miandry azy any Kanana. Rehefa izany dia namerina nijery ireo lalàna niaraka tamin'izy ireo indraingy Mosesy. Mbola natahotra izy sao hanadiny ny zanak'Israely izany ka hanalavitra n'Andriamanitra. Noho izany dia nambarany tamin'izy ireo ny fitahiana mahagaga izay nomen'Andriamanitra azy ireo rehefa mankatoy izy ireo. Lazainy ireo fitahiana tamin'ny arena sy ny fombiazana. Nomen'Andriamanitra sakafo be dia be, mpitarika tsara ary koa fiarovana amin'ny fahavalo izy ireo. Saingy niresaka momba ireo ozina koa ange Mosesy. Halaina amin'ny tany raha tsy mankatoy izy ireo. Tsy hanana fandriam-pahalemana na fiarovana izy ireo. Iaina ao anatin'ny tahotra sy ny alahelo ary ampijaliany ny aretina maro. Fa raha nany Mosesy tamin'ny ira moa izany. Azonao ataony mamaky izany eo amin'ny Deutéronomie 2:7. Milaza ny amin'ny nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany tamin'ny fomba lehibe tany aloha izany. Ary milaza ihany koa ny amin'ireo zavatra mbola ho avy sy ny fandresena farany amin'ny fiavian'i Kristy fandroany. Teo hoy Mosesy, omeo didiny zanakareo ka ankatony teny voalazan'ity lalàna ity. Tsy teniteny foana izany fa fiainana ho anareo. Aoka ianareo iaina araka izany ankehitriny sy amin'ireo taona mbola ho avy. Asaina mitadidy izany iray izany ny vahoaka, hampianatra izany amin'ny zanany. Natao ho tadidiana mandrakariva izany, hanampy azy ireo hitadidy ny zavatra nataon'Andriamanitra ho azy izany. Rehefa afaka izany dia niakatra ny tendrombohitry Nebo tany amin'ny tany Moaba Mosesy. Ary Mosesy, mpanompon'Andriamanitra dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny tenin'i Jehovah. Miakoaka amin'Andriamanitra tokoa tsika rankizy rehefa misafidy ny ankatoa azy. Ka andao ary ankatoa e!
Manahoana daholo indray ary sika tanora zandriny. Inogo fa ao anatin'ny fahasalamana isika. Raha misy tsy salama moa izany dia mirary soa, mirary fahasalamana ho antsika. Lesona fa 12 indray no iarahantsika mamitina amin'ity anio ity. Ry diary malala, izay ny lohateny. Le diary resahana eto izany izao tsy anaran'olona fa agenda angamba raha ohatra ka ataontsika miteny dikateny tsotra e. Ny tsenjerintsika dia Koritianina faharoa toko fahadimy ambin'ny folo, Koritianina faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo, Koritianina faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Foy dia foy ilay izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Izay ny tsenjerintsika minao fa nahay tsara daholo isika tanora zandriny. Inona ary no ambaran'ity ry diary malala ity? Hitantsika fa taratasy no nosoratana tao. Taratasy izay mitantara ny zavatra niainan'ny vehivavy anankiray izay hiditra ao anatin'ny fanambadiana. Nosoratany avokoa ny zavatra niainany tao anatin'ny fanomanana sy ny resadresaka izay nataony izy sy ny rahavaviny mialohan'ny hidirana amin'ny fanambadiana. Rehefa niresaka tao zareo dia hita fa rehefa nanoro hevitra anazy ny makasika ny fanambadiana ilay rahavaviny dia toa mitovy amin'ny fifandraisana amin'ny Jesosy sy fanoloran-tena amin'ny Jesosy ny fanoloran-tena hiditra amin'ny fanambadiana. Tsy mahagaga ne raha naoharin'i Jesosy, noharin'i Jesosy tamin'ny fanambadiana fifandraisan'ny mpivady ny fifandraisana aminy. Satria tia ny olony Andriamanitra ary takan'izay fifankatiavan'ny mpivady izay no tiany ihany koa hifandraisana, mihoatra lavitra noho izay ary no tiany hifandraisana amintsika. Nolazaina tao anatin'ilay diary fa rehefa manambady ny olona anankiray dia manolo tena tanteraka ho azy. Ny zavatra tiany ny vadiny indray no manjary miova ho tiany. Ny zavatra mahafinaritra n'ilay ankilany no lasa hiainan'ilay andaniny ihany koa. Ary ny sakafo tiany izany ohatra ho an'ny tian'ilay vady dia lasa hianaran'ilay ilany koa mba hikarakara an'izany. Tsy izay zavatra mahafinaritra ny tena intsony rehefa miditra amin'ny fanambadiana ilay rahavaviny fa izay tian'ny vadinao. Dia tahaka izany ozy izy ny fifandraisana amin'ny Jesosy. Rehefa manaiky an'i Jesosy ianao dia tahaka ny hoe izay tian'i Jesosy ny atao, izay mahafinaritra azy. Na dia tsy nahazatra anao, na dia tsy nieritreretinao ary. Fa rehefa tianao Jesosy, nanolo tena ho azy ianao, dia izay zavatra ankasitrahany sy tiany indrindra no ankasitrahanao sy manjary tianao. Izay ilay hoe raha misy olona ao amin'i Jesosy dia olom-baovao izy. Miova daholo ny momba ny fiainana manontolo dia lasa olom-baovao, lasa ny fiainan'i Kristy ny fiainana satria izay tiany no atao. Mahafinaritra ity resaka fanoloran-tena amin'i Jesosy ity. Mahafinaritra satria fifandraisana akaiky, fifandraisam-pitiavana izany. Ka ny fankatoavantsika ny lalàna ohatra na ny fitsipika izay napetraka Jesosy ny didy folo dia tsy natao famefehezana fa noho ny fitiavantsika ilay tiantsika dia ankatoa avintsika izany. Ary lasa mahafinaritra antsika ny mankatoa satria tiantsika Jesosy. Ohatran'izany ny fiainam-panambadiana rehefa indray andro tafiditra ao anatin'izany isika. Mbola ao anatin'ny fahatanorana mihitsy isika izao, mbola azo atao hoe kely, mbola tsy miditra amin'izany. Fa any aoriana any rehefa hiditra amin'izany dia ahatsapy ianao fa tena misy fifandraisana lalina, misy fifampizarana ary misy fifanekena ao anatin'izany fatoram-panambadiana izany. Miova ny fiainany manjary fiainanao dia tahaka izany ho izy ny fifandraisana amin'i Jesosy. Moa tsy mahafinaritra fa zany tanora namako. Irinao ve ny mba hanana fifandraisana amin'i Jesosy. Ny hanolo tena ho an'i Jesosy
dia raha manolo tena ho an'i Kristy isika dia ao amin'ny Kristy dia avela daholo ny fanirian-tenantsika sy ny zavatra mahafinaritra antsika satria faniriana izay ampidiriny Satana ao anatintsika izany avela ireny dia manjary izay tiany no lasa tiantsika dia ho tahaka an' Jesosy tsika amin'izay fotoana izay. Nafinaritra izany lesona izay nianarantsika fa nampianatra antsika fa ny fiankovantsika dia fanehoana ny fanoloran-tena ampinoana amin'ny Kristy. Nanampy antsika hatsapa ihany koa mba haniry ny hovonina hanatanteraka izany fanoloran-tena izany ary hanapa-kevitra mihitsy ara hoe za dia hanolo tena ho anao Jesosy ary ny tianao no tiako, ny fiainanao no fiainako. Minao fa isika rehetra dia hanapa-kevitra ho amin'izany. Izay indray ary ny lesona nianarantsika nandritra ny herinandro. Dia mahasotoa hatrany ary mianatra lesona mandra-tiana indray. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra ny 13 taona sy ny 14 taona rehetra indray ary. Amerina ny lesona 12 izay nianarantsika isika izay mitondra ny lohateny hoe ny akanjo fiadian'Andriamanitra. Ny akanjo fiadian'Andriamanitra. Nitsenjery dia amin'ny Korintiana voalohany toko 7 andiny fa 7 sy ny 5 andeha rahantsika mamerina izany. Tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba hazonareo ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady saribonahitra mety ho loha fa ny antsika kosa ny tsy mety ho loha. Mino fa hainareo ilay tsenjery dia miresaka indrindra ny amin'ny fiazakazahana nylesontsika tamin'iny herinandro iny. Rehefa miazakazaka dia inona ny ilaina? Ianao ve naka fiazakazaka dia mbola mijery an'izany mpiazakazaka izany sa ianao mihitsy ny mandray anjara amin'ireny azakazaka ireny? Fa isika kristianina maha-kristianina antsika dia manana tany fiazakazahana ihany koa isika. Ity tany ity no fiazakazahantsika ary isan'andro dia misy azakazaka izay ataontsika mandrakariva ary rehefa miazakazaka ny mpiazakazaka araka ny lazainy teo dia misy tanjona tratrarina. Misy tanjona tratrarina izy ireny ka mba hahafahana mahatratra ilay tanjona dia tsy maintsy manao fanazarantena ny mpiazakazaka mba tsy ho tratra ny loza na hotorana na tsy fantatra izay zavatra mety iseho eny tany mpiazakazahana eny. Ka mila miomana ny tsirairay avy ary na ny fitafiana anaovana aza dia mila atao manokana mihitsy mila homanina tsara mialoha ny azakazahana. Tao anatin'ny fiarahantsika mianatra tao dia nahita isika tantarana mpiazakazaka tamin'ny lalao olimpika tamin'ny taona 770. Lalao fiazakazahana 100 metatra no natao teto dia olona maromaro nandray anjara tamin'ilay azakazaka. Rehefa nandeha ny taopy hoe miainga amin'izay dia lasa ny mpiazakazaka. Tamin'izay fotoana izay anefany dia nisy anankiray ny anjera. Niherika ny anankiroa tamin'ireto mpiazakazaka ka nahita ilay namana iray ny anjera dia niverina. Tamin'izay fotoana izay dia niorakoraka ny olona fa ino ny tia ataonareo ariana eny tanjona tratrarina fa maninona no miverina indray. Kanefa dia nanangana nyity namany izay lavo izy reto ary nitantana azy ka niara tonga somatsara teny amin'ny fitodiana izy telo izay niaraka sy ny fampitantana. Nahazo tehaka ny refitrefitra izy reto ary nankafizin'ny olona ilay fihetsika izay nataon'ireto namana ireo reto. Marina hoe iry aloha iry ny tanjona kanefa ilaina ihany koa ny miara tonga miaraka amin'ny hafa mahatratra an'izany tanjona izany. Araka ilay voalazan'ny tsenjery dia mitady ilay saribonahitra mety ho loha ihany isika miazakazaka eto amin'ity tany fiazakazahana ity fa ilay tsy mety ho loha kosa no manana Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ary ny lanitra no tanjona no fetratra tratritsika amin'ny azakazaka izay ataontsika. Ka tahaka ilay tantara teo dia ilaintsika ny tonga any amin'ny lanitra kanefa ilaintsika ihany koa ny mitondra ny namantsika manambara amin'ny hafa ny fitiavan'i Kristy ka tonga izy ireny ihany koa ho tonga any amin'ilay fetra dia ny fiainana mandrakizay izany. Maneho an'Andriamanitra isika eto amin'ity tany izay nametrahana antsika ity.
ary amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika na amin'ny zavatra izay lazaintsika dia na isika manome voninahitra an'Andriamanitra na isika manala baraka an'Andriamanitra. Ary izany indrindra no tokony ho tandremantsika tsara satria amin'ny zavatra rehetra ataontsika na lazaintsika na afisaintsika ihany koa ary dia mety hitaona ny hafa nakaiky an'Andriamanitra ireny na mety hitaona ny hafa analavitra an'Andriamanitra. Dia izay indrindra ilay fiomanana ataontsika isan'andro eto tanim-piazakazahana. Rehefa hanao zavatra zany tsika tanora 13 taona sy 14 taona dia tokony handinika tsara, hamakafaka tsara, hisaintsaina tsara ny amin'ny fanapa-kevitra izay raisitsika hoe hitaona ny hafa ho any an-danitra ve, hoentintsika hiara-iazakazaka amintsika ve ireo manodidina antsika sa ho atositsika enjera dia lasitsika miazakazaka rery kanefa tsy aso antsika akory ny tanjosika amin'izay fotoana izay. Amin'ny maha-kristianina antsika hoe ao teo dia ilaintsika ary ny mifandray amin'ny Kristy mandrakariva, ny miantso ny fitarian'ny fanamasina mandrakariva mba hanampy antsika eo amin'ilay tany fiazakazahana izay izorantsika. Ka hatratra ny tanjona ny isika tsirairay avy ry tanora mantoanto dia ny lanitra izany ahony tena amin'ny zavatra rehetra isika, na amin'ny zavatra jerena, na amin'ny zavatra hohanina, na amin'ny zavatra sotroina, na amin'ny zavatra atao dia ahony tena mireny rehetrareny isika satria isika dia mitady ilay satroboninahitra tsy mety loha dia ny lanitra izany. Ary hitaona ny hafa ihany koa isika, ireo izay mifampikasoka amintsika, ireo izay mifanerasera amintsika dia ho ampahafantaritsika ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany ka mba holiana izy ireo ary hiaraka ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay oman'Andriamanitra ao antsika. Dia mirary soa ny tanora mantoanto ary apiatra izany lesona izany tsika amin'ity herinandro avy ity indray dia amin'ny herindray tsika miara-keto veloma daholo ary. Odiny zatovy namana rehetra dia mamalinareo hoe ndreto zahay dia miara-miredintsika hoe tratry ny sabata tratry ny sabata. Zany sabata zany dia fotoam-pifaliana, fotoam-piravoravoana. Tsy fantatro inona zao no nahasorenanao, inona no mampatezitezitra anao. Indraindray misy zavatra nitranga tamin'ity herinandro ity efa tonga ny sabata mbola zany ihany. Mampalahelohelo anao io, mampatezitezitra anao io dia mahasorena anao. Dia mampalahelo fa na dia efa tonga aza ny sabata dia mbola zany no hita eny amin'ny tarehantsika. Dia misy raha mampalahelo hoe noho izany anton'izany dia tsy andeha hivavaka hono izy. Ry tanora namako, tsy tsara zany. Zay tsy tsara zany. Tsy hitondra soa anao zany. Andaontsika ho any am-piangonana dia hivavaka. Andeha iarahantsika mamerina ary ny tenin'Andriamanitra mialohan'izany rehetra izany. Amin'ilay lohahevitra manao hoe lova manao ahoana. Sady tsara ity lohateny ity satria ianao io ange manana lova. Mpandova ianao fa lova manao ahoana ny lovainao. Zao ny voalaza ao amin'ny tantara faharoa toko 7:30 andiny 12 sy 12. Ary noho ny azo mpahoriana mafy izy vao ny fo vao ny fona tamin'i Jehovah Andriamanitra, Jehovah Andriamaniny, sady nanitry tena indrindra teo anatrehan'Andriamanitra ny razany ka nivavaka taminy. Ary Jehovah nanaiky fa ny aino ny fifonany dia nampody azy ho an'i Jerosalema ho any amin'ny fanjakany ka dia fantatry manasefa Jehovah no Andriamanitra. Izay ilay andiny fototra zany fa inona ny lesonao tsoahantsika tamin'ity tantara hoe lova manao ahoana ity. Mba fantatrao moa fa ny olona izay resahana eto dia zanaka mpanjaka ny embotra, tsy izy zany fa i Josia. Ny dadan'i Josia nge dia mpanjaka ny embotra. Zany hoe ny lovana velan'ny ray aman-dreniny azy zany dia fihemorana. Zany hoe zavatra ratsy. Fantana mipetraka dia izao. Dia zany ve no lovain'i Josia. Ny vaovao mafaly dia izao. Nisy mpanolontsaina vitsivitsy namprisika an'i Josia hoe mandehana amin'ny lalana tsara. Tsy nety nataon'ireo ray aman-dreny teo aloha mandehana amin'ny lalana tsara. Olona vitsivitsy, ray aman-dreny vitsivitsy. Dia nanaiky Josia.
dia nitoetra mahatoky izy teo amin'ny fanarahana ilay Andriamanitra marina. Tanora namako, misy fomba fitenenana zany hoe antsika malagasy moa dia hoe zay adala ho ny toandray. Zany hoe zay adalana nataon'ireo ray aman-dreny teo aloha zany dia manahaka an'izay ohatry ny hoe manaranaka izany le izy. Fa tsia rehefa misy manosokevitra ianao hoe tsy mety io, ratsy io, aza miandry olona marobe na olona betsaka hiteny anao zay ianao vao manaiky. Fa rehefa misy olona ray na roa mba miteny an'se hoe tsy mety io, dia aza be famaliana hoe ka ny olona raha manao an'izanyko, ny ray aman-dreny teo aloha koa rehefa mba nanao an'izany ange, za koa mba manao an'izany. Zany ve ny lova ho lovaintsika? Fa i Josy dia nanapa-kevitra, nitoetra ho mahatoky izy tamin'Andriamanitra, tsy nandray ny lova ratsy na ny zavatra ratsy izay napetraka ireo zoky sy ray aman-dreny teo aloha. Ry tanora namako, marobe ny zavatra nataon'ireo teo aloha dia mbola mitranga ankehitriny dia ohatry ny lasa lamody ilay izy satria efa natahotra amin'izay. Dia ny tanora rehetra manao an'izany avokoa. Dia ianao rehefa tsy manao an'ilay izy dia ohatry ny hoe maty be izany ianao, ohatry ny hoe maty antoka. Tsia, tsy maty antoka ianao, tsy maty be ianao, fa aza manao izay nataon'ny olona teo aloha dia ataon'ny tanora ankehitriny. Fa rehefa hita hoe tsy tsara dia tsy tsara. Faoko mahatoky ianao dia andeha amin'ny fahamarinana, tsy manaraka ny adalan'ny hafa, tsy manaraka ny adalan'ny teo aloha. Zany ve ny lova mba ho lovaintsika? Adalana? Andova ditra ve? Andova tsy fahalalam-pomba ve? Tsy fantatro. Fa isika ny mieritreritra fa ny zavatra tsara izay nataon'ireo teo aloha, ny zavatra tsara izay nataon'ny zoky ray aman-dreny ankehitriny, ndao izany no arahina. Fa tsy hoe izy ara nanao an'izany teo aloha dia izay koa mba hanao. Tsy tsara izany. Azontsika ve le hafatra? Lova manao ahoana? Ainao mamaly azy. Toy izay ara aloha hevitritsika ny arahanao tamin'ny tenako, ny mpanomponao fifaliana ilay Franco Ponsaba daholo dia amin'ny manaraka indray. Faly miarabanao, mpiara-mianatra amiko indray amin'ity fotoana sarobidy ifankahitantsika ity, ny fiadanan'ny tompo any ho anao sy ny ankohonanao. Lesona 12 no iarahantsika miara-mianatra mamerina raha ny maromarona kokoa ireo toe-javatra farany amin'ny tantaran'ny tany. Milohan'ny iarahantsika mandinika an'izany dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao indrindra izahay noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao, noho ny fahasoavanao izay mbola matozy ao anay ka afaka miara-mianatra indray ny teninao izay ankehitriny. Mamelany heliko ay ary aoka ho vita fihavanana aminao izahay, mangataka ny firotsahan'ny fanena masina ary mba hitari-dalana anay ka atonga ny teninao hitondra soa sy fiainana ho anay tsirairay avy amin'anarana Jesosy. Amen. Ireo toe-javatra farany eo amin'ny tantaran'ny tany. Ny andinina tao tadina dia eo amin'ny boky ny oabolana toko 17 vidio ny marina ka aza amidy dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavaon-tsaina. Sarobidy loatra izany andin-tsoratra masina izany, ary ny ten'Andriamanitra izay rahantsika mianatra, lesona rahantsika mandinika dia ahitantsika an'izany hoe inona marina no tian'izany teny izany ampitaina amin'ny tsirairay avy. Efa samy resy lahatra isika rehetrarehetra fa efa miaino anatin'ny vanim-potoana farany ny tantaran'ny tany ankehitriny. Io natrehan'izany toe-javatra izany dia maniry indrindra Kristy ny hitarika antsika eo mpamakivakiana ny tafiditra ny fiainana, dia te hitarika antsika Kristy mba ho tody any amin'ilay fonenana izay omaniny ho ahy sy ho anao. Misy tokoa mantsy ny tafiditra manatona, misy ny tafio-drivitra izay mifofofo manoloana ny fiainantsika kanefa eo Jesosy mitarika anao. Ny fiainan'ny Kristy, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty, ny asa fanompona ataony amin'ny fitoerana masina ny an-danitra, izay no antoka ho anao fa tsy maintsy tody any amin'ilay fonenana mandrakizay isika. Ho zarentsika telo ny dindinika fanaovantsika eto androany, no inona tokoa moa ireo toe-javatra farany iseho eo amin'ny tantaran'ity tany ity. Zavatra telo no atsika mandinika ny voalohany dia tiako aloha ny sarihana ny sainao ny fiomanana amin'ny fotoan-tsarotra farany. Ny faharoa
dia ho resantsika ilay hery avy any ambony ary le fatelo le goavana indrindra dia ny fitoriana ny filazaontsara le voalohany ho resantsika hoe fiomanana ao amin'ny fotoan-tsarotra farany mila miomana ao amin'izany fotoan-tsarotra farany zany izaho sy anao ahoana ny fomba hiatrehana ahoana ny fomba hiomanana azy ny voalohany dia ilay andinina atao tadiana teo oapolana fahatelo am'roapolo andiny fahatelo am'roapolo manao hoe vidio ny marina ka aza midy mila manana ny fahamarinana isika petrehana ny zavatsarotra iainana ty tany ity mila manana le fahamarinana izaho sy anao ary tsy inona le fahamarinana fa zao no lazay ny apôstôly Jona toko fahavalo andiny faharoa am'telopolo dia ho fantatrareo ny marina ary ny marina no afaka anareo tsy ho andevo ary Jesosy nalaza amin'ny Jona toko fahafito ambin'ny folo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo manao hoe manana masina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana re tena jerena zany dia zao ny ten'Andriamanitra le fahamarinana eo anatrehany ady ifanaovan'ny fahamarinana sy ny sandoka eo anatrehany fifanandrinana lehibe ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy dia mitarika antsika Andriamanitra mba anaiky ny teniny zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra mantsy manao hoe ozy Jesosy amin'ny filazantsara Jona toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahina hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana Satana dia mpandaingy sady rain'lainga raha teo izy amin'ny filazantsara Jona ihany milazana zany teny zany fa Jesosy kosa le mitarika antsika n'le fonenana mandrakizay izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ka ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mahita izany lalana izany ny mpanao salamo dia nilaza mihitsy aza ity ten'Andriamanitra ity amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo amby zato dimy amby zato manao hoe fahafanily ny tongo sy fanazavana ny lalako ny teninao io mpamaky vakina amin'ny fotoan-tsarotra farany zany sika dia mila manaiky matoky an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ry mpiara-mianatra namana isika dia tsy mba ampitandremana tsy hanaraka ny anganongano zay noforon'ny afetsen'ny sain'olombelona fa ilayntsika mandinika mandrakariva ny ten'Andriamanitra satria amin'ny fandiniantsika ny ten'Andriamanitra dia haintsika manavaka ny marina sy ny diso rehefa eto koa mantsy ny baiboly dia tsy mora voafitaky ny hevitr'olombelona isan-karazany izao sy anao ry namako efa manantanina ilay fitaka fara lehibe honoho izany tsy misy afa-tsy ireo izay mampatanjaka ny sainy amin'ny fandiniana isan'andro isan'andro ny baiboly izy ireo ihany no afaka hijoro mandritra ilay fotoan-tsarotra farany zay tsy mankitranga amin'ity tany ty mila miomana ianao ka ny fiomanana voalohany zany dia mitoky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra miaina isan'andro isan'andro izany tenin'Andriamanitra zany faharoa ny fiomanana fotoan-tsarotra farany dia zao manaiky ilay tomboka sen'Andriamanitra manaiky andray ilay tomboka sen'Andriamanitra ry namako malala ao anatin'izao toe-javatra amin'ny fitantarany tany izao dia tian'Andriamanitra ny anavaka ny azy sy ny tsy azy tsy Andriamanitra akory ny hoe manavakavaka fa ny safidin'ny olona mahatonga andray toe-javatra izay satria Andriamanitra dia mitona ny olo ampitiavana mba hiandany aminy fa rehefa tsy manaiky ny olona dia misy famantarana ataon'Andriamanitra tiany tiany tsy zao ny voalaza amin'ny bokon'ny Ezekila toko faharoapolo andiny faharoa ambin'ny folo ary nomeko azy koa ny sapatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy ary mpiara-mianatra namana ny sabata no men'Andriamanitra ho famantarana ho antsika eo aminy ary izay no ilazantsika hoe manaiky ny tomboka sen'Andriamanitra ilay tomboka se zany tsy inona akory fa famantarana hamantarana ny tsirairay avy zany ary izao ny voalaza amin'ny mpaminany Isaia toko fahavalo ka ny andininy fahinana ambin'ny folo dia milaza ny mpamin'ny Isaia mpaminany Isaia toko fahavalo ka ny andininy fahinana ambin'ny folo dia zao no voalazan'ilay teny Isaia toko fahavalo ka ny andininy fahinana ambin'ny folo sy ny manara andininy fahinana fehezo ny teny vavolombelona ary asy tomboka se ny lalàna eo amin'ny mpianatra ny tomboka sen'Andriamanitra zany na le famantarana dia ao amin'ny lalàna no ahitana azy ary rehefa mijery lalàna isika dia tsy maintsy mijery any amin'ny Exodosy toko faharoapolo ka rehefa mijery ny didy folon'Andriamanitra isika dia ao amin'ny didy fahefatra ihany no mahafeno fepetra ny mahatonga an'ilay hoe ny sabata ny tomboka sen'Andriamanitra satria ny tomboka se mantsy dia misy singa telo ahafantarana tsy maintsy hita ao amin'ny tomboka se anankiray ny voalohany dia tsy maintsy hitanao ny anaran'ilay tompon'ilay tomboka se
ny faharoa dia tsy maintsy hitanao anatin'la tombo-kasena le kasena le famantarana ny faritra iadidiny ary tsy maintsy hitao ihany kio ny andraikitra na ny asany dia amin'ny exodosy toko fahavalo toko faharoapolo andininy fahavalo sy farakambin'ny folo dia milaza ny didi folo mahatserova ny andro sabata anamasina azy enemana no iasanao sy novanararahanao rehetra fa sabata ny Jehova Andriamanitra ao ny anarany tombo-kase zany tompon'le tombo-kase zany dia hoe Jehova Andriamanitra ary ny asany dia tsy inona fa mpamorona izy ny asany mpamorona enemana no nanaovany Jehova mpamorona Andriamanitra ary aiza ny faritra iadidiny ny tany sy ny lanitra ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy ry mpiara-mianatra namako isany ny sabata no tombo-kasen'Andriamanitra ny sabata no famantaran'Andriamanitra ary eo amin'ny apokalipsy toko fahafito apokalipsy toko fahafito dia milaza tahaka zao ny apôstôly Jona mikasika ny amin'izay apokalipsy toko fahafito ka ny andininy fahatelo ozy hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika ry mpiara-mianatra namako isany lay tombo-kasen'Andriamanitra kay zany dia apetrany eo amin'ny androko eo amin'ny andronao eo amin'ny andro ny mpanompony eo ny ametrana azy fa nahoana no eo satria ny andro namantsy no mandray maneho ny fisaina sy ny fanapa-kevitra iandany na tsy iandany amin'izay zavatra hitany masonao ny sabata dia napetraka eo amin'ny androna dia ny zavatra anankiray koa satana dia fihetsy satana koa dia manana marika amantarany azy ary ny zava-doza dia zao koa apetrany ihany koa eo amin'ny androna fa mahasamy hafa azy amin'Andriamanitra amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fa enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo dia ozy hoe ary ny olona rehetra na ny kely na lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanany na eo amin'ny androny avokoa ny n'Andriamanitra eo amin'ny androny fa nylay bibidia kosa dia eo amin'ny androna sy ny tanana misy farisendahatra ihany resy lahatra izy ny amin'ny laingy firon'ny satana kanefa misy fampitahorana ihany koa ankolaka fanerena le amin'le hoe tsy maintsy manatanteraka zany maneho le tanana le fanerena ry mpiara-mianatra namako isa ny fiomanana ao amin'ny fotoan-tsarotra farana zany hitantsika teo dia voalohany manaiky ho tarihany ny tenin'Andriamanitra ianao ary faharoa manaiky asiana ilay tombo-kasen'Andriamanitra fizarana fa eo anatin'izany teo zavatra zany dia misy tsy maintsy misy safidy apetraka tsy maintsy raisinao iza no iankofanao iandany amin'Andriamanitra ve ianao zay manana ny tombo-kaseny dia ny sabata sa iandany amin'ilay bibidia ilay fahefana manoatra n'Andriamanitra ka anaiky ny marika zay apetrany ry namako tarika anao hatrany mitarika ny ankonanao ho anao zay mielo zao fandarana izao aleo mikohoka amin'Andriamanitra ka zay rehetra vonina iakohoka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mitonga tsy maintsy manada sy matonga eo amin'ny fiankofana rehefa sabata ny andro satria ny sabata no famantarana fa isika dia no foron'Andriamanitra ny sabata mantsy no maneho fa Andriamanitra no mpamorona antsika ary zay ny antony ka dia hoy izy aty hoe iza no miankofanao ry mpiara-mianatra namana isany zao ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia milaza fa ireo izay mahatoky amin'ny Kristy ka tsy manaraka ny bibidia sy ny sariny dia misy famaizana hiatrika famaizana araka ekônomika na fandrahonana ho faty mihitsy aza zao no voalaza mantsy voalaza eo amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo teo ozy hoe ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tany anakavanana amin'ny androny avokoa mba tsy hisy azo ividy araka ekônomika zany na hivarotra afa-tsy izay manana ny anarany manana ny marika dia ny anarany bibidia na ny isan'ny anarany ry mpiara-mianatra namako isany Andriamanitra tsy mba manery Andriamanitra tsy mba manery fa ampitiavana no anasana anao matserova ny andro sabata anamasina azy hiditra amin'ny fizarana faharosika dia le hery avy any ambony dia tsy inona akory zany fa ny fanahy masina ny mpaminany Joela dia nampiasa ny firotsahan'ny ranonorana eo amin'ny fotoam-pambolena ny mombany amin'ity firotsahan'ny fanahy masina ity ary mahafinaritra ny sary izay nampitondray ny mpaminany Joela izany i Joela toko faharoa ka ny andininy faha 2 sy ny manaraka ozy manao hoe
aza matahotra ry tany fambolena miravoravotsy mifalia fa manao zava-dehibe Jehova. Aza matahotra ry biby any an-tsaha fa miamaintso ny kijanany anifotra. Mamony azo ary nivokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Ary anareo ry zanaka Ziona miravoravotsy mifalia amin'ny Jehovah Andriamanitra reo fa hanome anareo lohaorana honona izy ary andatsaka ranon'orana mivatravatra eny lohaorana sy faraorana aloha. Nampiasa zany sary firotsahan'ny ranon'orana zany ny mpaminany Joela ry havana malala ry mpiara-mianatra namako isany tanteraka ny firotsahan'ny ranon'orana voalohany tamin'ny andro Pentecoste teo amin'ireo mpianatra fahizay. Nanome ny hery lehibe ho an'ny fiangonana kristianina voalohany ny firotsahan'ny fanahy masina tao anatin'ray andro monja 3 andro no niova fo. Tamin'ny alalan'ny fanahy masina no nahatanteraka zany fitoriana filazantsara nahatratra zao tontolo izao zany. Tao anatin'ny fotoana fohy ny tombo ny fiangonana. Fa ny faraorana kosa dia ilatsaka mikiry lehibe amin'izao andro farany izao eto amin'ny tany ity hanomanana ny fijinjana ho an'izay masaka ho an'ny sopotry ny lanitra. Ry mpiara-mianatra namako isany na eo aza nefa zany hery fanahy masina zany dia zao lazay mpaminany Zakaria manao hoe tsy amikery nefa nantantarana ny asa fa ny fanahin'Andriamanitra. Zava-dehibe zany ny mila mahafandraisantsika ny fanahy masina ary zay no mitondra amintsika ilay toe-javatra lehibe indrindra eo amin'ny toe-javatra mifantantarany tany ity dia ny fitoriana ny filazantsara. Hoy Jesosy amin'ny filazantsara matetika fa 4:20 manao hoe ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara fanjakana ity ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Ny fitoriana ny filazantsara no mamarana ny tantarany tany. Ny fitoriana ny filazantsara no tsy maintsy tanterahana manerana ny voan'ny tany manerana izao tontolo izao. Hoy ny voalaza ny bokin'ny Apokalipsy 4:20. Apokalipsy 4:20 ka ny andininy voalohany sy ny manaraka manao hoe rehefa afaka izany, rehefa afaka ireo toe-javatra sarotro amin'ny tantarany tany dia hitako fa indro nisy anjely iray nanidina tany avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany no azavain'ny voninahiny ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe ravarava Babilôna lehibe ka tonga fonena ny demonisy fiheren'ny fanahy maloto rehetra ary aka ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Ary andiny faefatra ary nare feo avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy ianareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Zany no fitoriana lehibe. Anjely manana fahefana avy any an-danitra. Ilay anjely dia anehoana ny fiangonana manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ny fiangonan'Andriamanitra zany tsy fiangonana amin'ny toerana kely anankiray, tsy fiangonana amin'ny toerana manodididina toerana, fa fiangonana maneran-tany. Ny fiangonan'Andriamanitra manatanteraka an'izany ary ilay izy dia hoe maneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fahafianoany ary mahatratra ny tany manontolo ny asan'ity anjely ity. Ny fahefan'ny lanitra no nanirahana io anjely io fiangonana io ary atonga azy andresy amin'ny ady fanaovan'ny tsara sy ny ratsy. Andriamanitra naniraka azy, hoy Jesosy hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ary ino izao hombanareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Nanazava ny tahany tamin'ny voninahitra Andriamanitra ny fiangonana izay feno ny hera ny fanahy masina ho tanteraka zany amin'izao andro farany izao. Amin'ny andro farany ry mpiara-mianatra namako izany irotsaka mikery tsy mbola misy toazy ny fanahin'Andriamanitra ary hiely aingana any amin'ny farany tany ny filazantsara. Anarivo ny maro ny iova fo ao anatin'ny ray andro monja ary hitondra fiovana eto amin'ny tontolo izao ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Hita traizatraiza todotodo traizatraiza ny mpanompon'Andriamanitra milanja ny ten'Andriamanitra manambara zany amin'izao tontolo izao satria efa akaiky ny farany. Ry mpiara-mianatra namako isa hoy ilay andiny manao hoe vidio ny marina ka azamidy tarika antsika amin'ny taonantsika rehetrarehetra ary androany. Nda ho raisina ny ten'Andriamanitra dia ahelitsika izany. Nda ho raisina ny ten'Andriamanitra dia hiveloma antsika izany satria ny toe-javatra farany izay hitranga amin'ny tantarany tany dia ny fitoriana ny filazantsara ary fanatantaran'ilay anjely ny fametrahan'ilay tomboka seny amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra ary amin'ny fanatanterana rehetrarehetra zany irotsaka amin'ny fahafianoany ilay ranon'orana farany dia ho avy Jesosy. Ry mpiara-mianatra namako izany miantso anao raiso
isan'andro san'andro ho tompo sy mpamonjy anao Jesosy satria ny fiainany ny fahafatesany ny fitsanganany ny asafanompony amin'ny fitoerana masina any an-danitra no antoka fa azonao ny fandresena ho azosika ny fandresena na dia eo aza ny fifanandrina ny isan'andro san'andro ataon'ny satana dia tsy maintsy mandresy ny fiangonana ka dia mitaonanao indray mba hiandany isan'andro san'andro ary taonany ankonanao ihany keo mba andray ilay mpamonjytsika dia mirarosoanao zay engane ny fahasoavan'Andriamanitra tsy saraka amintsika tsirairay avy